Manolotra ny arahaba tompoko. Raha misongadina mahakasika ny toetry ny androntsika amin'izao fankalazana ny fety izao, amin'ny faran'ny taona aloha dia saika mivangony kokoa any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefaniny ny ahoram-baratra, andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra hafa. Raha amin'ny fiatombohan'ny taona vaovao kosa indray dia saika anao be fiavy hatrany ny orana any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefanosy. Iverina tsikelikely kosa ny orana ho an'ny faritry ny afovoan-tany. Morotsiraka Atsinanana sy ny faritra atsimo Madagasikara moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina ny jerena amin'ny antsipriany dia saika ho maina tanteraka mihitsy aloha manerana ny faritra maro eto Madagasikara ny vao maraina, afa-tsy ny any amin'ny morotsiraka ny faritra Sofia sy Boeniny ihany no ahitana orana tandrifindraony. Mety arahan-kotroka ny vao maraina be fa hisava miandalana ihany rehefa misandratr'andro. Raha ny tolakandro indray dia azo oram-baratra ny aty amin'ny manodidina Samborano, morotsiraka Sofia mihitatra hatramin'ny Boeny, Melaky, Menabe, Bongolava, Itasy ary ny ilany andrefana faritra Betsiboka, Vakinakaratra ary Amoromania. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ka iverina andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Raha ny vinan'ny maripana ao anatin'izay mananika hatrany amin'ny 5-30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny ati-tany ny faritra atsimo andrefana torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Sofia. Mety ho tafakatra 7-20 degré izay ho an'ny afovoan-tany. Morotsiraka Atsinanana manodidina eo amin'ny 1-30 na 2-30 degré ny maripana ambony indrindra. Raha vinan'ny toetry ny andro ny alahady kosa indray dia hitoetrany ny oram-baratra any amin'ny ilany andrefana sy ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara. Iverina tsikelikely ny orana ho an'ny afovoan-tany. Iverina andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina ny any amin'ny manodidina ny faritra loatra mangoro. Morotsiraka Atsinanana sy morotsiraka atsimo Madagasikara moa dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 5-30 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any Beroro sy any Antsohihy, eo amin'ny 7-20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary izay dia andrahona na andrahona mitsitokotoko, mety hisy ihany ny herijika isina orana tandrifindrahona indrindra ny alina ny aty amin'ny morotsiraka Atsinanan'i Madagasikara. Ny faritra hafa kosa dia atombanana iverina miandalana ny oram-baratra. Raha ny vinan'ny maripana dia misy vidinany kely aloha maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny, mety ho tafidina 7-20 degré zao ny any Vakinakaratra. Ny any amin'ny faritra Sofia iny kosa dia ho tafakatra 5-30 degré hatrany izay maripana ambony indrindra izay. Morotsiraka Atsinanana eo amin'ny 1-30 na 2-30 degré. Izay mahakasika ny maripana fa araka ny efa mahazatra anao rehefa zoma toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny fahalitoan-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Antonony amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahalitoan-drivotra teto Antananarivo. Raha tazantsika amin'ny kisary izao dia saika manodidina ny fetran'ny OMS avokoa ny rehefa voaraina. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho antonony hatrany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahalitoan-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray vinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy izay avy aty amin'ny meteo Madagasikara dia mirary fety sambatra ho anao sahady. Veloma tompoko.